Paly miarabanao indray ry mpianatsaina amin'izao fotoana izao, fotoam-bavaka izao, iarahantsika mandeha ilinika ny soratra masina. Mialoha ny hanomboana ny fotoana dia iray vavaka izy. Ray be fitiavana sy tsara indrindra ny an-danitra ao Adonay. Ianao no mifehy ny zavatra rehetra ary mino izahay fa mifehy izao fotoana izao ny fanahinao masina. Koa mitalao aminao mba harotsay ny fanahinao masina hanazavanay sy hitantana anay eo amin'ny fianarana ny soratra masina. Amen. Eny ary, ka andalina isika anio momba ny Genesis toko 12 ny andininy faraky 12. Tay mivaky toy izao. Ary rehefa nandiva ho tonga tany Egipta izy, dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny, indro fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao. Mety ho ianao angamba hoe inona no zavatra tena azo sarina avy amin'ny zao famakiana n'io teny izao. Ny zava-misy dia zao: ny fahitana dia zava-dehibe. Eva rehefa eo am-pototry ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia miova ny fijeriny. Ao amin'ny Genesis toko 13 zany. Tsy mijery intsony ny didin'Andriamanitra izy, sy mandre intsony ny didin'Andriamanitra izy, izay manao hoe ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy azonao hinanana, fa lasa zavatra hafa no andohany ny azo voan'ny satria izay ny toerana misy azy. Dia ny toerana misy azy zany no mifehy azy. Dia tahak'izay koa i Abrahama, rehefa lavitra sy mihodina ny toerana izay nitantanan'Andriamanitra azy izy, dia miova ny fijeriny ka tsy mijery ny tany Kanana intsony izy, fa lasa fijery hafa ny fijeriny, dia ny fijerin'ny vadiny. Ka na dia mampolo taona ny aza ry zareo ny mivady, dia izao Abrahama vao miteny hoe dia miova ny fijeriny ka tsy mijery ny tany Kanana intsony izy, fa lasa fijery hafa ny fijeriny, dia ny fijerin'ny vadiny. Ka na dia mampolo taona ny aza ry zareo ny mivady, dia izao Abrahama vao miteny hoe indro hitako fa tsara ianao raha vehivavy. Dia niteraka lainga sy zava-doza zay zavatra izay, satria niteny hoe aleo atao hoe anabaviko ianao. Marina fa misy rohim-pihavanana eo amin'ny Abrahama sy Sara, kanefany dia tsy anabavin'i Abrahama intsony izy, fa efa vadiny izao. Dia hitantsika zany fa ny zava-doza dia eo anoloantsika rehefa mijery hafa isika ankoatra ny fijerena ny drafitr'Andriamanitra. Ny drafitr'Andriamanitra dia nitondra ny Abrahama any an-tany Kanana. Drafitr'Andriamanitra dia ny andreseny
Eva sy Adama an'lay pakafanahy lehibe dia ny bibilava izany Satana. Kanefa ny zava-misy ny mason'izy ireo ny toerana misy azy de mahatonga azy ho latsaka ao anatin'ny fakapanahy, ary rehefa latsaka ao anatin'ny fakapanahy izy dia migioka ny vokatr'izany fakapanahy zany. Ka zay zany zava-dehibe zany ny toerana misy atsika mihoatra amin'ny fakapanahy zay mahazo atsika, satria raha ny toerana misy atsika sy ny fijerintsika dia miompana makany amin'ilay zavatra zay tsy mahomby, dia tsy mahomby ny zavatra rehetra. Fa raha ohatra ny fijerintsika makany amin'ny mandrakizay, makany amin'ny drafitr'Andriamanitra, dia mahomby ny toe-javatra rehetra ary mandresy isika. Ka eto zany Abrahama, raha ohatra ny sainy nakany Kanana foana fa tsy nijery ny sakafon'ny Egipta sy ny zavatra tao Egipta sy ny toerana tao Egipta, dia nandresy izy ary tsy nahita ny fahatsarany Sara ka nahatonga azy nampandainga ny Sara sy nampijangajanga ny vadiny. Fa satria niodina nakany amin'ny Egiptianina ny masony dia resy izy. Tahak'izay koa i Eva, raha toa ka nijery lavitra an'io toerana io izy, na nijery ny tenin'Andriamanitra mandrakizay fa tsy ny fiheveran'ny tenany sy ny fisainany, dia ho nandresy izy. Fa satria teo am-poditr'ilay hazo izy ary ilay hazo no niriny fatratra, dia izao ny toe-javatra mitranga. Tahak'izay daholo ny fiandohan'ny fidiran'ny fakapanahy sy ny fandresen'ny fakapanahy eo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra, dia mijery sy mitoetra eo amin'ny toeran'ilay fahavalo, tanim-pahavalo zany. Samsona mijery ny volony de variana ny volony izy, fa tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra, satria ny fanahin'Andriamanitra no misintona azy mampatanjaka azy, fa tsy ny volony akory. Kanefa indrisy fa zay ny toetrany. Ny vahoakan'Andriamanitra koa rehefa naka mpanjaka dia tahak'izay koa ny zavatra miseho, miteny hoe ny olona rehetra manana mpanjaka, zay tsy manana mpanjaka dia mitady mpanjaka izy, mitady mijery manodidina fa tsy mijery ny drafitra mandrakizay. Ka aoka isika hijery ny drafitra mandrakizay, fa ny drafitra mandrakizay dia ny drafitr'Andriamanitra ny lalantsika. Ary hita teo amin'ny sabata izay, satria ny sabata dia zakor, ny dikan'izany hoe fiomanana ho amin'ny sabata, tsy fahatserovana ny sabata lasa akory, fa fiomanana ho amin'ny sabata. Jereo ny sabata mandrakizay dia ho tazanao ny drafitr'Andriamanitra. Dia faly niaraka taminao anio ary manantena mbola eo hiaraka aminao amin'ny manaraka indray. Amen.